J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatram telo sy roa arivo. Lolotranao ny fampalalam Vaovao. Nafana ny adevitra teo amin'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramianga sy ireo vahoaka tao Mahajanga nandritra ny fivoriana ny resana ny fitsinjaram-pahefana tao amin'ny faritra Boina. Fotoana izay nilazana ireo mpandray anjara fa tsy mbola mipetraka ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara antony izao fanitrana maso ny firenena izao. Nanao hetsika sy fidinana an-dalambe anoherina ny fitrandrahana volamena tao ny orinasa teratany vahiny iray ny ponina tao Avoilava mananjaro omaly voakasiky ny fitrandrahana ny toeram-pivelomana sy ireo sekoly ka antony hetsika vaobe. Any ivelany no tanterahina androany fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka any Turquie nandritra ny 20 taona no efa nitondra ny fireneny i Recep Tayyip Erdogan ary mbola niverina ny rotsaka indray. Araho avetrany ary ny andindinizay. Alahady 14 Mey 2024 aterina ny arahaba ho antsika rehetra ny tokantrano izay manjo ny fahitalavitra Kolo Tv ho amin'ny ity alina ity. Tonga soa eto amin'ny fampalalam Vaovao ny Kolo TV asaina mpanazanatra ny sika rehetra ny tokantrano anaraka izany hatrany farany anomboantsika ny fampalalam Vaovao ary nafana ny adevitra teo amin'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramianga sy ireo vahoaka tao Mahajanga nandritra ny fivoriana ny resana ny fitsinjaram-pahefana tao amin'ny faritra Boina. Fotoana izay nilazana ireo mpandray anjara fa tsy mbola mipetraka ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara antony izao fahantrana lalina mahazo ny firenena izao. Fanadidina entiny olona saina. Hotsarain'ny tantara izay mbola anohana indray izao fitondrana izao ho ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramianga ajo andriana Arvelo nandritra ny fiaonana tamin'ireo vahoaka teto Mahajanga renivohitry ny faritra Boina. Andrakandrana sy tsy fahaiza misafidy ny tena laharam-pahamehana no mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy mahagaga raha mihemitra i Madagasikara raha ny fanazavana. Raha ohatra kosa mbola mieritreritra nohona ny fitondrana ity rehefa hitsofa miamatra le vahoaka malagasy dia efa tena amoral mihitsy zany. Ary tsy mieritreritra maolona sy maolona anankiray ary tsy azo ikely zany. Olona efa mamono anao zao ve amin'ny fiainanao amin'ny andavanandro dia mbola hiteny any ianao hoe aloha fa mbola manandrana izy anandrana ino fa firy taona ianao no teo mbola tsy mbola anandranandrana ihany ve fangaky ilanao fiainan-vahoaka fangaky ilanao fiainan-janak'olona ny fiainankavian'olona dia anandranandrana etsona zany tsika tsy possible atsony zany. Enimpolo taona teo aoriana firenena anankiray zany tsy mahazo manandranandrana atsony fa mafantatra ny lalana tokony aleny sy ny tokony atao. Zay ao amin'ny antoko dia anao ny mifanakalo hevitra mizara mifampizatra ny reto tanora reto amintsika mifanakalo hevitra matady adevitra. Aza manao politika raha tsy matady adevitra, aza manao politika raha tsy matady tsy kely, aza manao politika raha tsy samy afika fifidianana ihany koa satria tsisy zay no antony politika. Anatin'ny fahasairanana ireo tanora nahavita fianarana mianatra anaty tebiteby ihany koa ireo mbola eo andala mpianarana vokatry ny tsy fisian'ny politika mazava ho fampanananasa ny tanora. Ankoatr'io teboka maro no nambaran'ireo mpandray anjara tamin'ity fivoriana ity fa taratry ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fampiarana ny fitsinjaram-pahefana na eto Mahajanga izany na manerana ny nosy. Raha mijery le IDC sy ny CDI dia mivelabelarany président io anatin'ny démocratie ny atao hoe humanitaire ny maolona malahelo zay président marary zay tanora malagasy eto Mahajanga misy université ato maromaro reo fa malaza tamin'ny 2015 za tany Vietnam 2017 za tany Colombie dia henoko tany fa Madagascar première puissance mondiale mamokatra jeune chômeur diplômé
Mamparahe karakory ho avinay ireo, karakory aveniranay président. Ao anatin'ny gouvernement misy ny atao hoe ministère de jeunesse et sport. Tsy hitako taratra ny tena politique de jeunesse fa ny politique de sport manara-penitra iny, boly manara-penitra iny. Mialatsiny fa zay deterina fa ahoana ny politique hampandrosoana ny tanora. Zay vehivavy tsy hita izy io zay mera tonga aminareo fa na dia hoe mampisintaka ampendafoko tany manaratra agnatin'ny réseau dahalo tsy azonay atao fa mbola magnataka raha avy ny filoprenera na avy ny diarera. Zany tsy fahefana tonga ty sereprena ka rehefa tonga io nareo na dia tsy mbola laza anao ty hoe io candidat fa engany mbo ilaza anao candidat na tsy candidat za tsy hiditra amizay fa hoe maintsy revinareo zay fahefana zay fa tsy fahefana tsokaty fahefana mera eto dia hoe hitako aminay état civil zay ihany magnano état civil manotra zazakely ho teraka. Varina président manakeny tamin'ny ministère-ny atitany mahita ny zanaka amin'ny malagasy milahatra inona passeport, manao passeport. Raha ny ao Antananarivo manao passeport mety vitan'ny fiainam-pisenjato tonga ery amin'ny ministère izy. Fa ireo mpianatry université tonga eto ireo koa mba hamaro amin'ireo hoe président teo anandafy manao gène masisa ny azo atao amin'ny Facebook eo. Vezena makana Antananarivo fotsiny dia efa ohatriny ny sakafo any nefa ianao firy andro amin'ny firy maraina amin'ny ray maraina nefa milahatra any amin'ny ministère-ny atitany. Amin'ny mampianatra anay zany ohatra ny laboratoire de recherche tsisy fitahity mazay-kazan'izay zavatra zay mbola amin'ny Antananarivo fogna agnanovana zany laboratoire de recherche zany ka zay zany tena engabenay mbo ataovy aminay amin'ny sisiny ty zany mbo afahanay zany resaka équivalence de diplôme aminay eo eto misy fopy na ino rehefa agnano équivalence zay eo mbola alefa Antananarivo ankoa magnano azy lasa tsy mahatakatra ny pièce fournir dossier zay lefanay mba hitadiavinay asa hely ato amin'ny université amin'ny province Mahajanga. Ankoatra izay isan'ny nambaran'ireo mpandray anjara tamin'ity fivoriana ity ihany koa fa toerana maro eto amin'ny faritra Boeny no tsy manana toeram-pitsaboana na ihany koa tsy ampy fitaovana ka sahirana ireo mpitsabo eo am-panatanterahina ny asany. Mivangongo any amin'ny foibe ny fahefana amin'ny sehatra rehetra mahatonga ny olana hoy ny filoha nasionaly ny antoko MMM mahatonga izany. Amena moyen, amena fitaovana ny olona nefa tsy miofana tamin'izany, tsy miomana tamin'izany dia miteraka olana ihany. Io rehefa tamaperaka amin'ny fizara-pahefana dia tokony mazoto mandray raikitra ny olona. Tsy fisiny le fizara-pahefana matamo mandray raikitra ny olona dia voatsakasakana izy amin'ny adidy sy ny eritreritra dia tiamo tanterahana dia ny fotony. Raha hita décentralisé Madagasikara zay nangataka maninona tsy mifoanana ny ordonnance 63009 zany anefa tsy mifanaraka amin'ny lalàna tsony satria nanafoana ny décret nanafoana ny budget provincial amin'ny état décentralisé fotoatiny fametrahana ny vola eny fotony dia amin'izao fotoana izao mipetraka reny izay raha izay manokana izay manapa-kevitra hoe izay lalàna rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny fitondram-panjakana tsy njaram-pahefana dia tokony foanana daholo fa tsy tazotazominao. Araka izany no tanterahina teto Mahajanga ny fivoriana raina ady hevitra no tarihiny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Azo andriana arvelo izany ny resahana momba ny fitsinjara-pahefana, ny olan'ny olom-boafidy eo am-panatanterahana ny asany, ny fahasahiranan'ny tanora ary ny toetra aram-pirenena amin'ny ankapobeny. Nandray anjara tamin'izany ny solotenan'ny olom-boafidy, mpiasam-panjakana, Ray aman-dreny ara-panahy eto Mahajanga, minisitra teo aloha, mpampianatra mpikaroka eny amin'ny ambaratonga ambony, tanora sy mpianatra, solotenan'ireo mpandraharaha amin'ny sehatra tsy miankina, vondrona sy fikambanana maro samihafa eto Mahajanga. Itoy hatrany ny fionana amin'ny vahoaka toy izao, hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga.
Lafim-baovao ara-toekarena kosa indray dia tsy mifanaraka amin'ny fampandrosoana ara-toekarena eto anivon'ny firenena. Ny politika misy eto an-toerana raha nambarany By Kolo Tv. Zava-dehibe ny fampiakarana ny vola miditra amin'ny tokantrano tsirairay avy ahafahana manarina ny ari-karena ho hatrany ny fanazavana. Fanampanazavana. Avy dimieny amin'ny karama farany ambany amin'izao fotoana no tokony hositrahany olona iray. Vao azo lazaina ho ambony ny ari-karena ho ny By Kolo. Tsy misy afa-tsy ny fampiakarana amin'ny vola miditra amin'ny tsirairay no ahafahana mampiakatra ny ari-karena amin'ny ankapobeny ary tafiditra anatin'izany ny fampananana asa. Raha fihezana izay dia hoe mila mametraka institution mafy tsara zany tsika ary mila tena fantaritsika tsara ny zavatra ilaitsika ary ny fampandrosoana Madagasikara dia tsotra fotsiny voalohany indrindra aloha dia miakatra ny vola miditra amin'ny malagasy tsirairay. Zany hoe le revenu par tête io zany miakatra. Dikan'izay zany dia hoe tokony mamorona asa mahavelona zany izay investisseur rehetrarehetra tonga eto amintsika. Ny atao hoe asa mahavelona dia tsy le hoe 120 000 ariary par mois teo, le hoe salaire minimum, le piba par tête zany mbola lasa tokony hoe multiplier par farafakely zany par 5 na 10 zany. Dia nefa mahatonga ny piba par tête multiplier par 5 na multiplier par 10 dia aty amin'ilay production. Zany hoe manana asa ny olona dia afaka mamokatra izy zany. Raha ny zava-misy tsy mifanaraka amin'izany filana ara-toekarena izany ny politika amin'izao fotoana ahafahana mampandroso ny Madagasikara. Tokony hisy ny politika mazava mifanaraka amin'ireo sehatra maro samihafa ho hiatrany ny fanazavana. Le amin'ilay continuité de l'état koa zany tsy ampy satria lasa conflit politique indray le izy. Hoe tamin'ny andron'ny ranona nanao ny dia zao amin'ny andronay dia zao indray dia ahoana tsara dia le tonga vaovao zany lasa indray aloha manao investigation. Zay hoe tsika zao navitan'ilay aéroport vaovao teo Ivato dia mijanona elaela teo aloha le izy. Dia rehefa mazava daholo amin'izay ny resaka dia misokatra amin'izay zany le izy rehefa avy eo. Dia zay no mampitrainina an'io zany tsy ampy les continuités de l'état. Tsy maintsy fampiresahana ihany ary rehefa hitako hoe tsara fa manomboka le fampiresahana ary tena tokony hijerena amin'ny lafiny teknika le izy fa tsy jerena amin'ny lafiny politika fotsiny. Maro ireo vokatra ahafahana mampandroso ny sehatra ny famokarana eto Madagasikara. Ankilan'izay ihany koa ny fananany Madagasikara olona maro afaka ampiodina ny toe-karena. Fananao hetsika sy fidinana andalambe anoherina ny fitrandrahana volamena ataona orinasa teratany vahiny iray ny mponina tao hoe Voalava Mananjary omaly. Ankoatra ny fahapotehan'ny toeram-piveloman'ireo mponina voakasika ny fitrandrahana ihany koa ny sekoly ka antony hetsika fahobe nateo aza ny fanakanana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Ny andindin'izay entiny Yves Richard. Lanja sora bavety ro mponina avy amin'ireo fokontany 420 mandravitra ny komuna Voalava omaly. Antony hetsika ny fanoherana izy ireo ny fitrandrahana volamena ataona orinasa vahiny iray. Midadasika ny velaran-tany voakasika ny fitrandrahana ka manimba amin'ny fotom-piveloman'ireo mponina maro. Amboletra ihany koa no hanaovana ny fitrandrahana izay arahan'ireo mpitrandraka amin'ny ben'ny tanàna ka tsy azo ekena ho ireo mponina tsy hampanjaka. Zahay dia tanora tsy koa miantony Voalava dia sy mahay tandrano zao karaha zao satria teo aloha sinoa tonga teto hiasa teto dia sy nekena satria maro be sinoa ny asa teto dia simba ny taninay simba nireo karera za madinika sy mianatra indrindra koa tagnatin'ny bicyclone Freddy dia vao tontolo iainana tsy mahita sakafo hohanin'olona dia tsy afara rehefa gagana izy hoe tonga eto karana hiasa ka zahay agnatin'ny commune agnatin'ny Voalava dia sy magneky hiasany karana hiasa eto. Ny zava-misy dia hoe hisy fitrandrahana volamena aty Voalava. Taitra zany ny lohako ary nisintona ny mpanjakanamako hiaraka hitolona hiaraka nentana ny mpanjakanamako sy vahoaka agnatin'ity farity anohitra ny zany satria mampalahelo satria hopotsika no avy ny taranaka tombosoan'olon-bisy dia toko sy atakalo ny tombosoan'ny besinimaro ka mampalahelo dia mampalahelo raha iza zava-misy zao zany no mipetraka aty amin'ny faritra misy anay ka sy maintsy hitolona zany zahay anao amin'ny faran'izay herinay zahay mpanjaka hitondra ny vahoaka anay fa sy anayko zao zavatra. Tafiditra anatin'ny toerana hitrandrahana ihany koa ny sekoly iray ao an-toerana. Tranga izay mampiariary ny fanapotehana no avin'ny taranaka faramandimby anomezana tombontsoan'olombitsy. Tsy nisy ihany koa ny fifampiresahana, fitaka ny betsaka anatin'ny raharaha ka maro ny teboka mampiayaho ny fanazavana.
antony ihany koa nizao fitomponana zao mba te alala mazava moa avy amin'ny ben'ny tanàna satria raha nampanantena fivoriam-be izy tamin'izay mba niteny hoe rehefa tonga dia fivoriam-be no atao fivoriam-be pokon'olona nefa taitra be zay fa voatonga izy dia fitariana atokon'olona teny amin'ny terrain izay tsy henonay akory tsy fantatro na zay koa mba tokony nakeny ny zay moa manana iay araky nefa voalazaiko teo hoe efara amin'ny tunnel izy io ka tena akaiky ny tamboho moa rehefa mandeha ny tunnel tonga nitondra-drano idiran'ny rano dia miotaka daholo zany vototranonay ao zao dia efa miotaka fa tsy fantatra hoe ino antoko aloha mety tsy hoe ny trano no tonga dia horavany fa le amin'ny tunnel any ambany any izay ataony sokosoko ary matetika amin'ny alina foana reny olona reny miasa rehefa manao hatramin'izay mpitandro ny filaminana vao amin'ny kompania mananjary no tonga nanjarany etsika anibana ny vavady tsekoly nanaovana ny etsika ka maro roaponina tsy afaka nandray anjara itoy arak'izany ary amafy raha ny fanajavana ny fitakiana anoherany roaponina ny fitrandrahana ambony tany fahadisoana amin'ny anaran'ireo olom-pirenena tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana vonjomaika ho an'ireo fokontany ivelana Antananarivo renivohitra raha ny fanadidinana tao fahadisoana goavana amin'ny anarana sy laharana karapanondro amin'ny akabeny nosikaritra amin'izany fanadidina 20 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra miariary ny tsy fahatombanana amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ataon'ny seni ambony tany fahadisoana amin'ny lisitra vonjomaika raha oharina amin'ireo fokontany eto andrenivohitra raha ny tao amin'ny fokontany fandraikotra kaominina fiheverana distrikta Navaratra manokana mahatratratra ny amin'ny 700 ireo mpifidy ao amin'ny lisam-pifidianana vonjomaika no ahitana fahadisoana ny mombamomba azy manontolo ny lisam-pifidianana zany tena maro ny diso betsaka ny diso dia eo le olona manitsy anazy zany misy koa le fanentanana mahakasika le mponina hoe tonga ny lisam-pifidianana dia entanana ny mponina hijery izay anaran'izay dia efa misy no nanitsy ny anarany mahakasika an'izay ny anarany zany misy ny diso dia eo koa ny anaran'ny mamany diso na ny anaramama zany na ny anaramidadany mety diso ho anatin'ilay ihany dia eo ny numéro an'ilay karapanondro misy diso ihany koa raha 100 zao le izy 350 dia mety ohatra hoe lasa 250 na ohatra an'izay ny raha omena isan-jato zany le izy dia mety eo amin'ny ny 700 isan-jato ao tena diso daholo ny tombony olona ny soratran-darina moa eo koa le olona vaovao izay ampitaona dia vao maikoa nampitombo an'ilay lisitra ny mpifidy raha ny zava-misy endrika ivelany fotsiny ihany ny fitetezam-patra izay ataon'ny seni amin'izao fotoana maro ireo lesika amin'ny lisam-pifidianana izay anaovana ireo mpisehatra politika antsoavo saingy tsy ahitam-baolana hatreto dia ny fanadihadiana ihany koa no mamana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao amin'ny androany mamefitronanao aoriany doka varitra foy lalao atsika tellement mitsara kado isaky mividy totra teny manety na yellow one ianao dia mahazo kado foana ie mahazo kado foana na amin'ny numéro 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisariana isan-kerinandro sy any farany lalao fisariana azy ahonao finday avo lenta Motorola Edge 5G kitim-baliky TV écran plat ary PS5 sy loka maro hafa koa ao ilalao e lalao atsika za tellement za mahazo kado ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro ina plus raffiné que jamais Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo.
Tapany faharoa ny fampalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny arahaba tongokola sy tongokovavy. Ny vaovao mikasika ny valanaretina Covid-19 avy hatrany no isantarantsika izany. Misy 7 ireo vao marina mitondra ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara raha ny antontanisa izay navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany nanomboka tamin'ny 4 Mey lasa teo faritra 5 manerana Madagasikara no nahitana ireo trangana Covid-19 miisa 7 eto amin'ny faritra Analamanga, iray avy any amin'ny faritra Moromani, Matsihatra ambony ary Diana. Raha toa ka olona miisa 3 no mitondra valanaretina Covid-19 any Avakina Karatra. Komina iray mahavita mamatsy ampahefa ny filana aran-tsakafo eto andrenivohitra ny komina Soavinandrinda Ambohitrandrimonala saingy mijaly amin'ny faratsin-dalana ny mponina ao aminy faratsin-dalana izay mampiraviravin-tanana ireo tantsaha ka tsy mitsahatra miena ny vokatra ankehitriny. Ny andindin'izay entiny Ilarina Solniaina. Komina iray ao anatin'ny distrikan'ny Manjakandriana isan'ny mamatsy betsaka ny vokatra eto andrenivohitra ny komina Soavinandriana Ambohitrandrimonala, isan'izany ny voamaina isan-karazany sy ny saribao. Ny vokatra mivoaka tamin'ny komina Soavinandriana ny saribao izay mamatsy Antananarivo, ny katsaka, ny tsaramaso, ny voatavo, ny vary. Ny akondro ihany koa izay mitovy amin'ny akondro Brickaville. Ny katsaka ato aminay dia tsara noho ny an'ny Miarinarivony tasy sy ny karazany. Ny akondro mitovy amin'ny Brickaville sy Vatomandry. Ny vary fotsy le mitsitsika tsara reny. Faritra iray atao hoe sopotra lehibe ho amin'ny famatsiana vary sy katsaka any an-toerana amin'izao fotoana no simba lalana tanteraka. Efa antaonany maro no nanao antsony amin'ny mpitondra fanjakana ny ijerena izany ny ben'ny tanàna any an-toerana saingy tsy mbola nisy vokany aloha hatreto. Faratsin-dalana izay lasa mampiraviravin-tanana ireo tantsaha amin'izao fotoana ka miaina araka izany ny vokatra. Ny olana kelinay dia ny lalana, ratsy ny lalana mampitohy ana Kazindandy sy Soavinandriana. Ao amin'ny ilany Atsinananao izay misy tena sopotra lehibe, katsaka, tsaramaso, vary ary ny akondro izay iverinay fa vita mamatsy ny apa-efatra Antananarivo mandavataona raha vita ny lalana. Misy tatezanao tatezana Andramobe izay efa nangatahana tamin'ny mpitondra fanjakana maro fanisy manateny izay fa ho ataon'ny mpitondra fanjakana fa raha vita io lalana io dia ho tanteraka tokoa izany hoe ny apa-efatra Antananarivo dia vita ny Soavinandriana ny mamatsy azy mandavataona. Fa eo zany no makivy ny olona hoe mamboly ry zareo dia loloavina dia rehefa tsy mazaka le olona dia sola ny lohany dia tsy mamokatra tsony izy rehefa tsy voavadika vola izy fa ohatra zao hoe ny mangazo, ny voatavo, ny katsaka dia menany kisoa fotsiny fa tsy mivadika araka izay mieritreretin'le olona azy. Noho ny tsy fisian'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana amin'ny fikojana ity lalana ity araka izany, ny komina no miezaka manao izay tratra amin'ny fanamboarana azy. Efa misy ampahany betsaka vitan'ny komina amin'izao fotoana ary volany mahadidio no nanaovana izany. Trangam-piarahamonina tany Antsiranana maty tsy tradrano Iderika miaramila ao amin'ny Bana na ny bazy aéronavala Antsiranana ny maraina teo tao amin'ny fokotany Morafeno rehefa nanapaka vy tamin'ny alalan'ny signal électrique. Kolo TV Antsiranana. Teo ampanatanterahana ny asa fanapana vy izay niteraka fipoana mahery vaika no nahafaty any Derika miaramila ny Bana na bazy aéronavala ny Antsiranana tokony tamin'ny 6 ora maraina teo amin'ny quartier anankiray atao hoe Jerusalema fokotany Morafeno. Maro ny zavatra simba tato amin'ity tokotany izay nangatany nanaovany ny asa sy ny manodidina. Ny moto aty ivelany andalambe, ny trano manodidina dia samy lasibatra ihany koa ary na nitapaka ny ainy aza dia nipitika amin'ny faritra manodidina. Zay boka tanatin'ny quartier tato narigny raha mipoaka tsy foregny matetika raha mipoaka marigny dia izy koa zay fa nagnatony tato nahita fa misy olo araiky maty zay ary misy rano mipoaka zay fa jusqu'à zay zay mbola tsy endrika ino marigny le rano mipoaka tamin'ity tokantrano araiky misy rano mipoaka ty tato. Nizaka vokadrasiny ihany koa ny fokotany hafa mifanolobodi-rindrina toy ny fokotany Cité Ouvrière, ny fokotany Soafeno, porofo manambara fa mahery vaika tokoa ny fipoahany, santionany
ity tokantrano iray ity teto amin'ny fokotany Soafeno sahabo ho 1 kilometatra sasany miala ny toerana nitrangany loza niditra avy ambony tafotrano ele tapaby nitondra afo niteraka faratrano olona roa dia i William Kely zazalahy 3 taona sy ny rainy nentina any amin'ny hopitaly ary nahazo fitsaboana ka tsy misy atahorana intsony ny fahasalamana izy mianaka. Fandeha zegny izy karaha zay nagnano poka voalohany zay mevitsy hoe fa vasy donc zegny eo za ny poka fa hoe izy atrika tagnaty lakouna eto nitsofotry tamin'ny tôly potiky jusqu'à flera jiaby kovety jiaby potiky i ramseko amizay na boka atao igny paloka tany jiaby ny poka taminany raha vitinany jiaby avao afaranany zanako amizay avoasana izy mitiliny na voarary kibo jiaby amizay na afana tiliny perimetre miala tambrany poka eto sy de kakarazana eto zegny ampoka igny zegny tio izy nitiliny nantipa nantsôtriko feky za amizay avoaka agny za mivogna nagnino raha amizay loka be tany fananana simba aina na foy ary ratra ireo loza ratsy navelany fipoana ka ny valin'ny fanadadiana no amaritra mazava inona ity karazamby nitapahana ity marina fa efa nalainy miaramila namany tena antoerana ny vata mangatsiaka ny tompoko lahy diriky rotodrotiky ny vanjanafo. Razana 12 no tsy hita tamin'ny vaky fasana miisa 3 tao Ambatolampy Ambarilava Moramanga mpiandry omby no nahatsikaritra ka nanaitra ny tompasana tamin'izany fanadadiana. Fasana 3 no nisy namaky tao Ambatolampy Ambarilava Moramanga karazana 12 no nanjavona nandritra ny fidina ny tompopasana tany an-toerana ny alarobia lasa teo. Tsy fantatra mazava ny fotoana namakiny ireo mpangalatra ireo fasana 3 ireo fa mpiandry omby sendra nandalo ny alarobia arivo no nahatsikaritra ny fasana misokatra ary nampandre ny tompopasana. Misy ankizy niambon'omby zany ty de nahita an'le fisehoan-javatra hoe misy mikipaka le varavaram-pasana de izy nilaza tamin'olon-dehibe de zay vao naino razana 12 tao de fitry zany no lasa ny lohany sisana zany fa ny koatran'izay de efa tsisy tsony tsisy davety malahelo de malahelo zay no zavatra zao satria tena ao amin'ny tao hoe fototra amin'ny maha olombelona mihitsy zany maha olona mihitsy no tao hoe nataon'le tsy matao tory. No ity tranga ity mitaraina amin'ny tompona andraikitra voakasika ny tompopasana andray ny andraikitra mahakasika ireo alatra tao lampaty indrindra fa ny mpividy izay tsy mbola misy mipikatra eto ny tompona antoka amin'izao. Ny zavatra mampalahelo moa efa voalaza teo fa ny atsoavinay amin'ny mpitondra fanjakana zany de mba zay tratra manao an'ity asa ratsy ity zany de mba iangavianay mba tena hoe hiara-ny famaizana mafy de mafy mihitsy eny na de natao hoe hiatra-manaina mihitsy ary satria zavatra ohatran'izao de tena ohatrany hoe manafitohana an'le aty ambanivohitra mihitsy aty matetika moa mifasana zany de aty ambanivohitra de lasa na tanàna raha zany de lasa miravoravo tanana satria efa mifasana mihitsy zany ohatrany diran'ny mpanao ratsika de mba miangavy anareo mpitondra fanjakana mba andray andraikitra mba hoe anao zay afay zay tratra indra fa le mpandray an'le taolana mihitsy zany tena hoe mba fahaizana mafy fa tsy le pakatia potiny. Efa ampelatana ny mpitandro ny filaminana ny fanadadiana ankehitriny ka andrasam-baly ny aingana hoy ireo tompopasana. Iray amin'ireo fokontany anatin'ny komina Anosiala district ny Ambohidratrimo fantatry ny olona manerana ny Madagasikara anjana masina toby fitazaina dala eny amin'ny 18 lasa singa amatara ny fokontany nanisy aza ny antony manokana ny antsona ny fokontany hoe anjana masina Ivry no hitatitra antsika ny mahakasika izay. Raha toby fitsaboan'ireo maralsaina vetrano no tonga ao Andoha iray amin'ireo fokontany anatin'ny komina Anosiala district ny Ambohidratrimo anjana masina 12 kilometatra avaratra andrefandreny vohitra manaraka ny lalam-pirenena faefatra no misy azy ka antony fomba fiteny hoeny amin'ny 18 vantany misy tranga mifandraika amin'ny areti-tsainy mialohan'ny toeran'ny toby fitazana ireo adala misy ny antony antsona ny fokontany anjana masina na ny nahatonga an'le anarany anjana masina fotsiny ary moa zany de misy tantarany izy io tery atsimitsimy tery akaikiny voditeny ohatra tery zany akaikiny ambobatsantsy iny nisy antsana
antsana fanasinana zany izy io de rehefa andeha hoe ny olona de hoe hoeny amin'ny antsana masina de tateoriny ama niova kely le fomba fanonona azy de lasa hoe anjana masina zay le tantarana tonga le anarana moa zany a de amin'ny ankapobeny moa zany am'izao fotoana zao efa miova ny toetrandro miova daholo koa ny na ny fomba fitsaboana ary a taloha zany ny marary teto tena maharitra ela vao sitrana fa am'izao fotoana efa somaro le fanafody efa metsara mivoatra de angakaingana ihany taloha koa zany tsy de nandoha vola loatra ny fitsaboana tety a fa am'izao zany ny ato amin'ny hôpitaly moa zany a ohatrin'ny hôpitaly rehetra ihany tsy maintsy mandoha vola vao atao ny fitsaboana eto raha ny mahakasika ny tompy fitsaboana reo adala izay afantarany maro ananjana masina ny taona 2017 ny nametrahana azy taorian'ny tompy voalohany napetraka tao itosiny taona 5,700 tsy fantatra manokana ny antony savidianana ananjana masina tamin'izany saingisany nanaitra ny nametrahana ny tompy fitazana ireo mararisaina sy ny fitazana ireo zazamaditra anatin'ny komuna ary mifanila bodirindrina trango izay nanaratsilaza ny teny atoerana hatramin'izao tena marina de marina tokoa zay aloha e anisan'ny antony na visy mimponina tety talolo zay araky le fahafantaran'ny olona hoe tia misy mararisaina zany a fahalalan'ny olona azy adala raha vao adala zany de olona maherisetra olona mitrifana azy ao anatin'ny fotoana tsy ampozina de mety andratra na mety afaty olona de mampatahotra ny olona zay faharoa tety koa ny zaza maditra koa am'izao fotoana zao mantsy ireo le ankizy tezaina amin'ny centre de rééducation reo a efa me kelikely vatana am'izao fa taloha izy a 12 taona sy any zany efa tena ngeza be natahorina mihitsy taloha tety de zay anisan'ny antony a tsy de naparisika ny olona loatra mipetraka taty fa taty oriana de hitany azakazaka be ny isamponina indrindra hatramin'ny isin'le logements sociaux satria ireo logements sociaux reo a de tena tafiditra ato anatin'ny fokotany nanjanamasina daholo le tianosy ala ankihitrindry mbola hita taratra anatin'ny fokotany ny akony tantarany na izany na tsy izany mivoatra ny janamasina tao anatin'ny 5 taona saingy mbola anaovan'ireo mponina sy ny tompony andraikitra antso ny faratsindalana amin'izao fotoana indrindra amin'ny mamakivaky sy ny mampifandray ireo fokotany maro ho amin'ny maresaka any ivelany no tanterana androan'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka any Turquie nandritra ny 20 taona noho ny efa nitondra ny firenena i Recep Tayyip Erdogan ary mbola niverina ny rotsaka indray fanadidiny ao ministerin'ny France 24 Misa 17 tapitrisa ireo mpifidy nandray anjara tamin'ity fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ao Turquie ity androany navetrika ireo olom-pirenena indrindra ireo tanora tamin'ity fifidianana ity izy ireo izay manantena ny hitondra fanovana ho an'ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana olona mendrika manoloana ny fitangany vidim-piainana sy ny krizy ara-toe-karena any an-toerana efa mihasarotra amin'izao fotoana maniry ny hiverenany vidim-piainana sy ny fiainana andavanandro amin'ny laoniny tahaka ny tamin'ny 5 taona lasa izahay hoy ireo vahoaka turka aorian'izao fifidianana izao tsy aivina mbola nandray anjara tamin'ity fifidianana ity ny filoha amperinasa Recep Tayyip Erdogan izay efa nitondra ny Turkia nandritry ny 20 taona izao isan'ny mpifanandrana lehibe tamin'ity fifidianana ity Kemal Kılıçdaroğlu izay nampanatiana fanovana lehibe ho an'ny vahoaka ihany koa tsy mifanalavitra ny isa ho an'ny rotonta hatramin'ny atoandro teo andrasana araka izany ny vokatry ny fifidianana dia izay ihany koa mamarina ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity azadino arahinao aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandaharana alalino izay tondrany nilarana efiso mikasika ny tantarany ady lehibe tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.